Otsikanana afaka fotoana vitsiny lycée etsy amin'ny sekoly etsy amin'ny HKM Sedera Ambonilo tany ampiandohan'ny sekoly moa dia nampianatra hatramin'ny kilasy fahadimy ary notarina izany noho ny filan'ny mponina eny amin'ny manodidina fanadihadiana mahakasika an'izay hoentiny Rotsy Rakotony Ireny sy Mamitra Soanaifo. Ny faharoa amby roapolo volana febroary 2017 no nanokanana ny sekoly Sedera ao amin'ny FJKM Ambonilo Ivandry. Nandray ireo mpianatra manomboka ny garabolaka hatramin'ny kilasy fahadimy ny sekoly nandritra ny fotoana nisiny. Ankehitriny anefa dia tsy maintsy nosokafana ny lycée eny amin'ny sekoly noho ny filan'ny mponina. Ny trano ampianarana ireo mpianatra nefa ny mbola tsy nisy ka natomboka ny volana oktobra 2012 arak'izany ny fanorenana trano vaovao ho an'ireo ankizy ao amin'ny lycée. Amin'ny faharoa amby roapolo ny volana febroary arak'izany no anokanana io trano vaovao io. Misy 220 amin'izao fotoana izao ireo mpianatra izay mandrato ny fianarany ao amin'ny sekoly Sedera. Lycée zany nanomboka tamin'ny taona araiky amby folo arivo zay nanomboka ny classe ny seconde ty taona efatra amby folo arivo zany famarana azy ka amin'ny sitraka raha apetraka pilatan'Andriamanitra zany izy io amin'ny 22 février 2014 io ary otokanana zany trano vaovao zay natokana ho an'izay lycée zay natomboka tamin'ny volana oktobra tamin'ny taona lasa moa zany dia nao vita. Ty trano vaovao ty zany mazaka mpianatra eo amin'ny 50 amby zato eo dia misy laboratoire anankiroa ho an'ny science chimie ary ho an'ny mathématique dia misy ampo salle de prof zany izy tia miaraka amin'ny maromaro sy toeram-pidiovana miaraka aminy. Ny sekoly Sedera zany dia miezaka miala tsikelikely amin'ilay fampianarana teorika fa miditra amin'ilay zavatra pratika zany. Dia zay mahatonga anay nanangana an'ireo ohatra ny laboratoire isan-karazany manao fitsidihana, misy voyage, manao voyage foana ny ankizy zany ahafahany mahita ny zavatra ianarana aty mampitazy amin'ny fiainana andavanandro. Ary io koa zany ny fianarana miainga avy amin'ny fikirakirana zany, kirakiraina ilay izy dia miainga avy amin'izay ny ankizy manao conclusion hoe inona zany zavatra hita rehefa Mandosara ampianarana toy ny sekoly rehetra ireo mpianatra ao amin'ny sekoly Sedera FJKM Ambonilo, saingy misy kosa ireo mpianatra no omena tolotra manokana. Miankina amin'ny fiarim-piainan'ireo ray aman-dreny no sara-pianarana alohan'ireo ankizy, ka misy ny fandraisana anjara ihany no alohan'izy ireo ho fanampiana ireo ray aman-dreny hita fa tena sahirana. Na dia tsy miankina firy amin'ny fiangonana aza ny sekoly dia voafaritra ho sekolim-pinoana ihany ka ny fahampahafantarana an'Andriamanitra no tanjona.